Mahakasika ny famondranatoerana ireo mpivarotra moron-dalana eny Analakely eny kosa dia tsy vitsy tamin'ireo mpivarotra no nanaiky ny lamina izay napetraky ny commune araka izao tapo-baovao hitandravaka Andriamanala sy mamy Fiara Samuel izao. Hatramin'ny fiandohany ity herinandro ity no efa niroso tamin'ny famindrany ireo mpivarotra amoron-dalana tetỳ Analakely sy ny eny Behoririka eny avy amin'ny fiadidina ny commune Antananarivo Renivohitra amin'ny alalan'ny isam-pandraraha misahana ny varotra Antanandehibe. Ireo polisy ny tsena araka izany no manao fanontany ireo mpivarotra hiala eny amoron'arabe ka hifindra amin'ny toerana efa nohajarin'ny commune andraisana azy ireo, hoy ny fanazavan-dramatoa Joséphine Ramanamihaja, lehiben'ny isam-pandraraha misahana ny varotra Antanandehibe. Ho an'ny etỳ Analakely dia efa nisy tamin'ireo mpivarotra no nanaiky ny famindanonana ka nanaiky ny hifindra any amin'ny arabe ambadiky ny Bavion. Mbola misy ihany anefa ireo tsy manaraka izany fandaminana izany ka mbola anaovana fanentanana. Ho an'ireo mpivarotra amoron-dalana eny amin'ny faritra Behoririka kosa dia fantatra fa mbola andalana ny fifanatolana amin'izy ireo sy ny tompony andraikitry ny commune amin'izao fotoan'izao. Ny commune izay manentana azy ireo hifindra toerana eny amin'ny arabe manakaiky ny Magro Behoririka ary efa nohajarena rahateo. Fe-potoana iray volana moa no napetraky ny commune namerenana ny fahadiovana etỳ Analakely sy ny manodidina azy, izay ivangongohan'ny mpivarotra amoron-dalana ka tanjona amin'izany ny fanalalana ny arabe sy ny faritra voatokana ho an'ny mpandeha tongotra ary amerina ny endrika maha renivohitra Madagasikara na Antananarivo indray.